tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny aingo sy ipitsa. Manahoana iaingo? Manahoana titsa? Androantsika hiresaka momba ny ratram-panahy mitohitohy avy amin'ny taranaka sy ny hoe ratram-panahy lasa iombonana zany le izy. Dia nanombohan'le izy tamin'ny 14 volana janoaritsika niona niaraka tamin'ny malagasy nomadza nanao fizarana ary fampahafantarana momba ny ary resadresaka zany momba ny manodidina ny fifindramonina sy ny hoe fizarana tany vaovao. Dia ny malagasy nanatrika tao le resaka moa zany ny farany fara tany amin'izay le resaka hoe ratram-panahy mitohitohy avy any amin'ny taranak'izay amin'ny teny anglisy intergenerational trauma sy collective trauma. Dia iaingo anisany nanao karazana hoe fitsapa ina moa anaran'izany hoe survey, fangalana hevitra olona maromaro izay nifindra monina dia hoe ny manodidina ny hoe inona ny manampy anazy amin'ny hoe fizarana sy ny hoe fizarana n'le tany vaovao zany sy ny hoe manampy anazy amin'ny santé mentale zany hoe ny fahasalamany saina. Misy afaka zarainy haingo fohifohy ve le hoe inona no valin'izay le izay survey zay fitsapana hevitra izay dia avy eo tohizantsika arak'izay zany le izy. I used to climb up on the persimmon tree in the backyard of my grandma's house every summer, away from my home where the rules were so strict. Me and my sisters could wait to be at her house. Raha fitenina fohifohy ngamba n'ilay izy dia ny olana sedrain'ny malagasy mpifindra-monina ny 30 isan-jaton'ireo namaly an'ilay fitsapana hevitra, le fangalana hevitra zany nilaza fa le mandrery, le izy mandrery zay no olana ngeza indrindra hatrehany satria mipetraka lavitra ny firenena tsy misy intsony le fiarahamonina mahazatra zany na ohatra hoe fiteny mahazatra dia mahatsiaro reny zareo hoe mavesatra be le irery ivelan'i Madagasikara. Izay ny voalohany. Dia misy maromaro ihany koa nilaza fa raha ohatra izy zao ohatra hoe nanana asa maizy azy tany Madagasikara noho ny findra-monina izy dia tsy possible ho anazy intsony manana izay asa izay fa mety ohatra hoe lasa asa ataontsika hoe ambany no ilay nananany tany Madagasikara tsy maintsy anana no ataony zany any firenena efa nianana satria mety ohatra hoe tsy manaiky an'le diplôma avy any Madagasikara le firenena na ohatra hoe tsy mila miverina mianatra ihany koa izy dia mahatsiaro izy hoe ny hena ny lanjany amin'ny maha-olona azy amin'le mifindra-monina. Ireo ngamba ny zavatra tena hoe ngeza be hita nisongadina tamin'ny fanadihadiana nataonay tamin'ny 2019 iny ho an'ny mpifindra-monina malagasy. Ny tonga dia tonga atao an-tsaiko zao manoloana an'izay dia izay mihitsy le izy hoe le ratram-panahy le mitohitohy nefany avy amin'izay le hoe anatin'izay zany le hoe anisany antony le tsy fanjariana tany amin'le tany niaviana.
le tany tena nevinao tsy fanjariana amin'ny lafiny maro be deaibe. Misy zavatra tsy mahafapo anao zany any amin'le tany nevinao iny ary tany le izy de efa de izay zany nefany rehefa mifindra indray ianao de voatery manao safidy, tsy voatery hoe ahoana anaran'izany hoe mifanara tena mifanaraka tanteraka amin'le nieritreretinao nefa io koa zany tena hoe amin'le hoe tsy atany tsy aparafara mihitsy satria sarotra be zany hoe mandao ny taninao zany ary mandao ny tontolo rehetrarehetra fantatrao ho amina tontolo vaovao tsy fantatrao koa inona nisy ao anatiny. De satria le ataoko amin'ny teny anglisy le izy le hoe intergenerational trauma tsinona ny tena anisany antony indrindra ho antsika malagasy de le avy any amin'ny fanjanahantany sy le gejany fanandevozana ireo zavatra rehetra tsy nanjary vokatry n'izay zany izay natao tamin'ny razambentsika no nanomboka tany le izy no nitohitohy de ratra efa tany le izy tsy nomena alalana ary mety hoe tsy afaka koa tamin'izany satria resaka hoe survie zany le izy hoe ianao tsy maintsy manao zay avelolanao ianao de ny avelolanao de mangina de manaraka zay tadiavin'ny mpanjanaka ny mpanandevo. Za tato ato zany resaka le mieritreritra an'le resaka fanjanahantany fanandevozana mihitsy le izy tsy tokony atao hoe fanjanahantany satria tsy niraisina ohatran'ny zanaka ny atao hoe zanaka tsinona ary io anisan'le mbola afaka atao resaka hafa mihitsy satria mbola lasa fangoja le izy lasa ataon'ny olona resaka fitaizana zanaka koa de mitovy amin'izay kanefa tsy ohatran'izay satria tsy nasoany ny razambe anao iny nefa mbola ho tohizanao ihany de izay le izy ao anatin'izany koa moa resaka hoe eo amin'ny tontolo iainana eo amin'ny lafiny ohatran'ny hoe any amintsika zao misy rivo-doza foana isan-taona manodidina an'izao fotoana resantsika zao reny de efa mitarika ratra sy manimba ny eritreritry ny olona sy manimba zavatra be deaibe na eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny zavatra rehetra zay mampandeha ny firenena anankiray zany de ohatran'ny hoe voakasika iny daholo voakasika izay sy ny hoe resaka fanavakavahana resaka tsy fanjariana maro be deaibe zay vokatry n'le fanombohan'le izy zay efa tany aloha be tany. We all rode a train to the countryside she lived where many flowers and fruit trees all thrived. Izay zao no zavatra niainan'le olona tany amin'ny tanindrazany tany Madagasikara de ohatran'ny ahoana indray zany no fomba fisehony rehefa mipetraka any amin'le firenena ifanianana izy. De miankina amin'le olona tsirairay avy aloha le izy samy hafa daholo ny fomba fisehoan'le izy isaky ny olona satria ny resaka hoe résilience sy ny fomba fiainan'le olona kotsinina sy ny hoe ny fomba nitaizana azy misy ohatran'ny hoe misy fiantraikany amin'izay na manampitrotraka na manatsara ny fomba fiainan'le olona indray avy eo na ny fomba hiatrehany an'le toerana vaovao zay mandray anazy de io zany tsy misy hoe na fa ny ankabeazany moa zany raha ohatra hoe ho an'ny olona tena amin'ny ankabehany zany ny fiantraikan'le izy eo amin'le fiainan'olona andavanandro ohatra zao hoe ao anatin'izany le hoe fifandraisana lasa manana olana amin'ny fifandraisana na amin'ny tenany na amin'ny manodidina azy na amin'ny fianakaviana na amin'ny vady aman-janaka de ny maha-izy anao koa zany lasa miozongozona satria ny tena olana manko de le hoe any amin'ny taninao ianao zany de rehefa tonga atika ianao de mbola mila mijery an'izay akaikindreo inona moa no tena maha-izy anaty aty amin'ity tanin'olona aty satria ny tena mira tany
mira teny. Izany hoe tena tany teny. Ireo rehetrarehetra ireo zany tokony ho iray. Ohatra antsika zany tany Madagasikara, tany Madagasikara mipetraka tany fiteny malagasy dia ny tenanao malagasy. Dia tonga any amin'ny fiteny firenena vaovao ianao mila niongotra daholo mila maka fotoana mihitsy ilay olona hoe ahoana moa zany ty za ty inona marina inona ary rehefa fantatrao zany izay antony manampy an'ilay olona zany rehefa mahalala an'ilay antony mahatonga azy amin'ilay toerany eo amin'izao ankehitriny izao izy. Raha manana an'izay fahafahana mieritreritra satria tsy ny olona rehetrarehetra no manana an'izay ary hoe mahita hoe mila an'izay na hoe mahita hoe misy zavatra mangeza akory ary satria ny ankabeazany izay no mahatonga an'ity zavatra ity hoe somary sarotsarotra no miresaka an'ilay izy satria tsy ny olona rehetrarehetra no mahatsapa hoe misy olana na dia miteny ary manodidina anazy hoe misy tsy mety na hoe manahirana indraindray tsy manana an'izay fahefana izay ilay olona hoe afaka mijery an'izay. Tsy mahatsikaritra hoe tsy misy tsy mety eo aminazy. Dia na hoe hita koa amin'ny fomba firesaka amin'ny fomba fanehoanao zany hoe indraindray tsy mazava mihitsy ilay olona inona moa ty olona ity zany hoe aiza ry inona aiza ty olona ity no inona ny aiza ny fomba fijoroany zany mijoro amin'inona izy sy ny sisa miseho koa ilay izy amin'ny fomba fitazanao ny zanakao sy ny fomba fiainanao amin'ny ankapobeny ny safidinao amin'ny resaka hoe inona no mahatsara anao sy ny fahasalamanao amin'ny lafiny rehetrarehetra. Lasa mifandray amin'ilay izy daholo ny any amin'ny saina no mitondra ny hoe fahasalamanao ara-batana sy ny sisa. Ara-panahy tsy vao miteny ara-panahy ny olona dia mieritratra hoe fivavahana fa ny ara-panahy tsy izay ihany. Fanahy maha-olona. Fanahy maha-olona izay mihitsy maha-olona ilay olona iray manontolo. The time has gone by since our last goodbye, but I remember Grandma's yard and the persimmon tree. Ny tiako antaniana koa ity zao hoe satria miatrika an'ilay izy daholo izany indrindrandrindra ny sehatra resantsika moa izany dia momba ny mpifindra-monina dia inona ny vahaolana tsara atao izany raha ohatra ka hoe mahatsiaro ianao fa misehatra an'izay ratra-panahy resantsika teto izay. Ny vahaolana dia io koa mbola miankina amin'ny tsirairay avy ihany koa. Hoe inona no hitany hoe metimety aminy izany dia fa ny tena hoe satria ilay olona teo izao ny teny hoe mahatsiaro irery dia ny anisan'ny vahaolana izany dia mitady an'ilay raha olona aty ivelan'ny Madagasikara izany io resakantsika eto io ilay contexte eto dia mitady an'izay ilay hoe fiarahamonina malagasy izay ianao satria misy olona koa hoe miala Madagasikara izy fa tsy te hierika momba ny malagasy mihitsy Madagasikara satria eo ilay olana amin'ilay resaka identité koa io hoe tsy tanjony tsy atany tsy aparafara inona ary aty aiza inona satria hoe za koa mba te hianatra an'ilay ahoana na satria ilay hiaraka amin'ilay tany dia lasa fantatra bebe koa momba an'ilay tany nananao. Ie dia io izay zany miankina aminao hoe inona no mety manampy ianao ihany dia efa afaka mijery satria ilay izy tsy azo ilay olona mihitsy mila mahalala ny mampety azy dia fa ny ankoatran'ilay hoe miaraka amin'ilay olona dia manao an'izay ilay hoe mahalala ny tantara izay tena zava-dehibe na ny tantaran'ilay toerana hipetrahanao. Za zao mipetraka eto Amerika dia tena nianarako tsara mihitsy ny tantarany hoe inona ty tany ity
inona ahoana ny natonga nyity tany ity ho izao. Dia mamboraka an'izay le mangeja zay satria rehefa mivoaka tsikelikely le izy dia manomboka rehefa vao tafavoaka zany le izy dia manomboka misy afaka miaina amin'izay. Rehefa vao tazominao be zany le izy dia iny foana no matetika tsy mahatsara an'le izy. Matetika koa nefa ny olona mieritreritra rehefa vao resana le izy dia lasa satria mifangaro amin'le resaka identité indray koa le izy mieritreritra izy sao dia dia zay hoe sarotsarotra le izy ao anatin'izay koa no hoe le kolontsainao zany hoe inona azo atao tsara mihitsy mijery ny lafy tsarany sy ny lafy ratsiny hevinao sy ny toerana misy ianao vaovao resaka fangorana ao amin'ny tenanao indrindrandrindra tsy masika amin'ny tenanao sy ny hafa ao zany le hoe ina moa ny anaran'izany amin'ny autocompassion zany le izy self love le hoe ianao ihany zany tsika tamin'ny herinandro ny resaka an'izay momba ny hoe fikarakarana ny tenanao ny fanaovana valom-babena. Fakasitrahana mifandray amin'le hoe fantatrao ny antony tsy mahany an-toerananao sy ny hoe inona ny zavatra azonao atao manoloana an'izany. Mamela anao mamela ny hafa mamela zany zavatra zava-dehibe koa satria io anatin'le hoe le ratra mbola mikaiky any anatinao io dia mila an'le famelana zay dia miaraka manolona zay moa le hoe mifandray miaraka amin'ny malagasy na tsy malagasy koa na olona mitovy toerana aminao na ohatra hoe olona findramonina fa tsy avy Madagasikara raha zay no hitanao hoe manakaiky kokoa anao afaka ataonao koa zay satria zay le hoe it takes a village tsisy mahavita tena fa mifanohatohatso lavo eny dia ny tena mahazava-dehibe an'ity zavatra ity zany rehefa le olona anankiray mahatsapa tena dia taranaka razambe 7 miempotra sy 7 mandroso no sitrana avokoa zany no tena hoe voava génération anaky 7 miempotra sy mandroso zay zany le hoe rehefa ianao zany breaking the cycle tena ianao hoe hatreto dia iny amin'izay mama tena sitrana tsy tsy hoe mama ny tenanao ihany ianao fa mama razambe taloha sy ny taranaka ho avy. We all rode a train to the countryside she lived, where many flowers and fruit trees all thrived. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray. Now I live so many miles away, but I remember Grandma's yard and the persimmon tree, the flowers and the stream by the persimmon tree. Ooh, ooh.